enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisany lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'tyany ity manona fahasoavan'ny tompo aminao any koa zay manaraka tsy tapaka zao fandarana zao. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ry tompo andriamanitra eo mbola velompisaoranao izahay ny amin'ny tompo-taona izay nomenao anain'io. Misaotra tompo ao izay manome zavatsoa anay mandrakariva. Misaotra ihany koa manaiky ihany ny fitarainanay. Tsy tombomba ny izahay fa be fahotana. Mangataka aminao mba mindra fo aminay amelany elokay. Raha iso amin'ny tanam-pahasoavanao izahay ary ampianaro ny lalana tsara mba hiroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Mangataka amin'ny fanainao masina ihany koa mba hanosokevitra anay mba handroso hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao ireo fietsehana amin'ny andro farany. Ny sabata no fisetrana lehibe momba ny fahatokiana satria io no fahamarinana anankiray sehon'ny fifanolanana amin'ny fomba manokana. Rehefa ampiarina amin'ny olona ny fisetrana farany dia izy tsipika mazava ampisaraka an'izay manompo an'Andriamanitra sy izay tsy manompo azy. Raha ny fitandremana ny sabata sandoka ny fanekena ny lalam-panjakana izay manohitra ny didy faha-efatra ary fiaikena ny fandaniana amin'ny fahefana manohitra an'Andriamanitra. Ny fitandremana ny sabata marina kosa dia fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra sy pirofo mazava ny toetra matoky amin'ny mpamorona. Ny atokony olona iray izay manaiky ny famantarana amin'ny filefairana amin'ny fahefana eto an-tany dia mandray mariky ny bibidiny anankiray kosa izay mifidy ny famantarana ny fiandaniana amin'ny fahefan'Andriamanitra dia nandray ny tobo-kasen'Andriamanitra. Idododra traizatraiza ny mpanompon'Andriamanitra hitory ny afatra avy any an-danitra ary ny tavany hazava sy hamirapiratra noho ny fanokana tena masina. Anarivony tokoa ny feo manerana tany izay tondra ny afatra fampitandremana. Izy fahagagana tao ositranina marary ary izy famantarana sy zava-mahazendana anaraka ny mpino. Anao fahagagana mamitaka kosa tana ary ampidina hafa avy any an-danitra mihitsy eo imason'ny olona izy. Amin'izany dia hisafidy an'izay ombany ny mponina amin'ny tany. Ary amin'ny farany dia hisy didy ivoaka hanamelohana an'ireo izay manamasina ny sabatany didy faha-efatra. Hiampangana azy ho mendrika ampiarana ny famaizana enjana indrindra ka nomezana lalàna ny vahoaka mono azy ho faty rehefa afaka fotoana kely. Ny fivavahana mpanaraka ny Roma any Eropa sy ny fivavahana protestanta mihemitra any Amerika dia hitovy fihetsika amin'ireo izay mankatoa ny didin'Andriamanitra rehetra. Amin'izany andro izany ny vahoakan'Andriamanitra dia ho latsaka ao amin'ny tepitepin-tsaina sy fahoripana ambaran'ny mpaminany ho andro fahorian'i Jakoba. Hoe izao no lazain'i Jehova, feo mangovitra ny renay, misy tahotra fa tsy fiadanana, ary ny tarehy rehetra dia efa tonga hatsatra avokoa. Indrisy fa lehibe izany amin'izany nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany ihany izy. Tsy maintsy hisy eo tokoa ny faminaniana rehetra
ary na dia andalo fotoatsarotra aza ny mpanompon'Andriamanitra, ary na dia hatatra avokoa ara ny hatramin'ny tare dia mihitsy mahafaka mihino sy mahazo toky izy fa voavonjo ho afaka amin'ny fanandevozana rehetra sy ny fahirifiriana rehetra. Amen. Anay tsara indrindro mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany, misaotra anao ihany koa tompo izay manazava ny faminanianao aminay mpanomponao, dia votosoery izahay anona fanolora-tena feno aminao ka tsy atahotra sy tsy salasala fa hifankatiana izay samizahay ary hivonina anao ny asanao tokoa. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.